Rapitsika Ragnandria, finaritra aby Ragnandria, tonga soa eto amin'ny zoma 13 volana septambra taona 2024. Androany isika dia catéchisme d'adulte no ataontsika eto fa tsy hono pastora. Efa elaela ihany mantsy zay no tsy nisian'ny catéchisme d'adulte teto. Ny lohahevitra izay nambara tamintsika tamin'ny hatramin'ny maraina dia ny hoe ny fahamainana ara-panahy na ny sécheresse spirituelle na koa le lazaina hoe les nuits de la foi. Araka ny voalaza tamin'ny maraina dia hoe misy fotoana rehefa tena tafalatsaka ao anatin'ny sarotra ny olona iray dia tsy mahare tsirony intsony ny fiainona ny famakiana ny soratra masina, ary koa tsy mahatonona vavaka intsony fa resy tanteraka. Amin'ny fotoana iny dia mametra-panontaniana ny tenany maro manao hoe tratra ny fiamorana ve aho sy ny hoe very ve ny finoako, hoe j'ai perdu ma foi. Manginy fotsiny ositsika ny fanararaotan'ny devoly ao anatin'ny fotoanany iny fotoana fahamainana iny, ary eo ihany koa ny famendrofendrona ataon'ny mpivavaka hoe ny emotra mangatsiaka sy ny sisa sy ny sisa. Dia io vanim-potoana io no lazaina raha atao amin'ny teny teknika dia hoe période les nuits de la foi ny filazan'ny théolojiana azy na ny sécheresse spirituelle. Ny tena problématika ao anatin'ny saina dia ny hoe movea mbola ao amin'ny toetra amin'ny finoana amin'iny fotoana iny sa efa tsy ao anatin'ny finoana intsony. Zay zany no mampiasa sainantsika. Mialoha ny hidirantsika lalindalina kokoa amin'izany dia manasa antsika hiaraka hivavaka aloha. Misotranao zay Andriamanitro fa nomenao ity zoma maraina ity indray, ianao no angatahanay mba hanomeny ny fananao masina ahafahanay mahatakatra ny hevitry ny teninao. Mampianara anay toy ny fanaonao amin'ny anaranao Jesosy no angatanay izany. Amen. Eny ary sécheresse spirituelle. Anomboako an'izao catéchisme d'adulte zao dia miainga avy amin'ny citation teny nataon'ny Mère Teresa, zany hoe Mère Teresa ilay vehivavy malaza ao amin'ny finoana katolika temps moderne izay nanana congrégation manokana nikarakara ireo mahantra tao amin'ny Calcutta, ary icône miavaka zany ao anatin'ny fivavahana katolika amin'izao fotoana, tamin'izany fotoana zany ary mandraka ankehitriny vehivavy ny finoana zany raha atao ny tsy hoe tombam-bidy fa ny profilany, kanefa izany vehivavy ny finoana goavana izany dia nandalo an'io fotoana atao hoe nuit de la foi io, nandalo fotoana le atao hoe sécheresse spirituelle io. Ary misy contradictoire izy hoe tena nahery tamin'ny asa fanompoana sy fikarakarana ny mahantra i Mère Teresa, nefa ny zavatra tsy fantatry ny maro hoy ny confesseur ny Mère Teresa, zany hoe le mopera fanaovan'ny confesy, dia nandalo adi-panahy sarotra io vehivavy io. Eritreretinareo hoe olo finoana ngezabe ohatrany ary hatramin'ny fotoana farany iainany dia nametra-panontaniana amin'ny tenany izy ny amin'ny fisian'Andriamanitra. Zavatra tsy tokony hipetraka zany. Possible ve hoe Mère Teresa mbola hametra-panontaniana amin'izany nefa izy manao ny asan'Andriamanitra? Mandalo le atao hoe crise spirituelle, crise de la foi. Tsy le hoe adi-panahy amin'ny hoe tsy fisikanina na adi-panahiny amin'ny hoe fahoriana na hoe adi-panahiny amin'ny fijaliana ny fiainana andavanandro, fa crise spirituelle ity zavatra ity. Ka sao de gagy nareo hoe zaho pastora nefa ny Mère Teresa no ataoko iaingana.
matoa nakazy dia satria figure emblématique malaza izy nefa ny mahagaga atsika hoe nanana an'izany problème zany ve izy dia ny tenin'ny Mère Teresa izay olo malaza fony katolika io zay tena charismatique io no iangako ary mba hitsapatsika hoe possible mahazo ny mpino rehetra tsy maintsy ho lalovan'ny mino rehetra ity atao hoe sécheresse spirituelle ity raha mbola natera-be ivavy any izy tsisy afabela amin'io na manomboka hatrany amin'ny Papa François na hatrany amin'ny zazamena vava voateraka tsy maintsy ao anatin'ny fiainana kristianina tsy maintsy andalovana io raha mbola tsy mandalo an'izany ianao dia zao hoe mahereza ary tsara fiomanana ianao mialohan'ny ahatongavanao ao raha toka fa en plein dedans ianao dia hanampy anao ty catéchisme d'adulte ty mba ahafahanao micomprendre hoe aika ianao normal le zavatra iainanao am'izao fa tsy hoe zavatra anormal ary raha ohatra ka tena natopatopa le crise spirituelle anao dia ity koa ananao antoka ny am'izay lalakizoranao possible zany ny olon'Andriamanitra ho tratran'le atao hoe doute na le fisalasalana tratry ny fisalasalana ny amin'ny fisian'Andriamanitra mihitsy izy i Mère Teresa tao anatiny izy manao andray ny asa lehibe any Calcutta reny ka nametraka zao fanontaniana zao nametraka zao teny zao Mère Teresa la place de Dieu dans mon âme est vide et il n'y a pas de Dieu en moi. La place de Dieu dans mon âme est vide et il n'y a pas de Dieu en moi. Citation ni Mère Teresa zany. Comment se fait-il hoe vehivavy ny finoana tahaka zany no mametraka an'izany fitenenana zany ary eto zany dia tehiteny hoe misy mantsy ny olona zay mitory filazantsara super héros hoe mpanompon'Andriamanitra votony finoana tsy tokony hanana an'izany atao hoe fisalasalana zany eto zany dia contre-pied an'le lazainy hoe olona mbola tsy masakara-pinoana zany mbola tratra fisalasalana zany olona mbola kely finoana ny olona zany tsia Mère Teresa icône emblème ao anatin'ny fivavahana kristianina katolika no mametra-panontaniana aty amin'ny fahanterany efa akaiky afatesany la place de Dieu dans mon âme est vide et il n'y a pas de Dieu en moi. Comment se fait-il ny olona ohatrany mbola tratrany zany questionnement zany de sahiteny ve ny sasany hoe tsy manam-pinoana izy sahiteny ve teny hoe mbola tsy masaka amin'ny finoana plutôt eh oui ça arrive ary za koa de mbola hanampy-trotraka efa nataoko témoignage teto zany za tsy mba karazany rony olona le manao témoignage mampisongadina hoe izy mafy be ny akamaroan'ny témoignage eninareo any amin'ny Facebook any amin'ny YouTube any am-piangonana hoe za tompoko de natoky an'Andriamanitra nivavaka nahery nivavaka nitolonam-bavaka nifady hanina nanao an'izao de namaly vavaka Jesosy tsy aty amin'ny raha manatombontso Jean-Luc zany fa ho aseko anareo mihitsy fa za de olombelona tahaka anareo de tonga tam'izany stadiny Mère Teresa zany ary efa nataoko témoignage teto zany hoe efa nisy fotoana teo amin'ny fiainako aho nahateny mihitsy hoe tsy misy Andriamanitra nefa za efa pastora maheno tsara daholo tsika nandalo crise de foi mafy be mihitsy aho tam'izay fotoana zay ary j'ai failli remettre ma robe pastorale hoe za tsy mahavita tsony Jesosy mitadiavanao olo-kafa hanao ny asanao fa nga za rery ny olona afaka manao antiasy ty tadiavanao olo-kafa nahateny an'izany ary rehefa nahita nyty témoignage Mère Teresa ty dia tsy hoe teny hoe finaritra fa hoe aikay tsy za rery donc j'imagine je suis pas le seul fa tsy samy teny ny maro fa menatra izy hoe za kosa ne hergel de za ve de hanao aveu de faiblesse eo amason'ny olona rehetrarehetra hoe za efa nandalo namangy ny saiko zany atao hoe tsy finoana zany oui ça peut arriver à tout le monde ary tsy misy afabela am'izany tonga tam'izany fotoana zany nandritra ny 6 mois farafakeliny Mère Teresa efa taty amin'ny faraparany androm-piainany mbola nametra-panontaniana tamin'ilay confesseur zany hoe le mopera fanaovany confesy oui, mon père, j'ai encore des questions sans réponse dans ma tête.
no zany isika rehetrarehetra zany ry havako ry mpiaino malala sans exception dia tsy maintsy averiko indray tsy maintsy handalo an'io sécheresse spirituelle io daholo na iza izy inévitable io zany tsy azo ialana io fa ny fotoana fotsiny samihafa mety mbola tsy ao anatiny ianao mety ny akamaroanareo zao mbola ao anatin'le faziny mbola mirehitra ny finoanareo le afo milolo iny le tanareo le misy vazivazina zay hoe ohatran'le angady vao nivoaka avy any anatin'ny avy any amin'ny usine de mbola vao mifono sachet de mbola miranirany be ny lelany de tena mbola matahotsy matahotra na vato lampy misaoran'Andriamanitra mbola ao anatin'le atao hoe passion enflammé ianao fa le jour viendra tu te souviendras de ce catéchisme d'adulte ho tadidinao zao tenin'ity rapasy ty zao hoe aikay a efa nisy olona niteny tamiko tamin'ny 13 septembre 2024 fa handalo an'io sécheresse spirituelle io ianao rapitso resaka hoe tsoena fakatsoena ara ndray andro any handalo an'le atao hoe amin'ny finoana na les nuits de la foi ianao fa eo indrindra no lazako aminao hoe c'est plus que normal izay no idiratsika eto zany raha mbola tsy niainan'izany ianao a de satria mbola voaty ampiandohan'ny aventure spirituelle ianao zany vao manomboka nisy lehilahy anankiray atao hoe Corneille Littré philosophe malaza izy io a zay nahateny mihitsy hoe zay olona samy laza ozy izy fa tsy mbola nitraverse an'izany tsy mbola nandalo no sainy mihitsy izany crise spirituelle mametra-panotaninany amin'ny fisin'Andriamanitra mihitsy nohony ny zavatra mianjady aminy de mamita teny izy ary mandainga de zao tsara ny lazainy Corneille tam'izany fotoana zany Corneille Littré ataoko eto le citation Corneille Littré ozy izy Corneille Littré ouais qui craint de le nier dans son âme le nie. Il n'y a aucune honte d'avouer que nous avons été traversés par le doute. Izay mandao izy manao déni de la réalité zay manao déni de la réalité ny olona zay mbola tsy nitraverse an'izany tunnel de la foi zany na atao hoe les nuits de la foi no zany ny fanontaniana mipetraka de ny hoe possible ve ny olona anankiray ho very ny finoany est-il possible de perdre sa foi? C'est pas une question facile à répondre. Ary tsy tonga de hamaly an'izay direct aho fa mba ahafahako mamaly azy de paradoxalement de indramiko ny fehezantenina philosophe athée philosophe athée anankiray atao hoe Michel Onfray anisany mon meilleur ennemi io tika hoe meilleur ennemi zany hoe anisany farosa amin'ny athée am'izao fotoana zao kanefany maro ny zavatra azoko tsoahana sy iadivana aminy hanoerana azy ihany koa de ny ty teniny ty ozy izy Michel Onfray nandinika ny ty teniny ty de marina loatra na de ataotsika athée ary izy hoy Michel Onfray hoe je n'ai jamais perdu la foi mais je ne l'ai jamais eu. Tsara be les phrases. Je n'ai jamais perdu ma foi mais je ne l'ai jamais eu. Zany hoe ozy izy Michel Onfray hoe non tsy hoe very ny finoako fa tsy mbola nanana ny finoana mihitsy aho. Misy part de vérité amin'io zavatra lazainy Michel Onfray io satria ny zavatra lazainy de afaka azavaina ohatra zao hoe
ny finoana rehefa noraisina indray mandeha dia mitoetra maharitra mandrakizay. Averiko indray, ny finoana rehefa natolotra, tsindriko tsara, tsy hoe ny finoana rehefa noraisina, fa ny finoana rehefa natolotra, eno tsara, passif fa tsy actif. Tsy enao no miakeriran'le finoana, satria raha vao ianao no miakeriran'le finoana dia misy resaka performance spirituelle ao ambadika zay, zany hoe misy ezaka. Fa ny finoana zay natolotra anao dia une fois rehefa nomena dia mitoetra maharitra mandrakizay. Fantany apetraka ary maninona ary le sensation de chasseresse spirituelle raha zany no izy. Comment se fait-il hoe mamaky soratra masina tsy mare tsiro intsony, mivavaka tsy te hivavaka intsony, tsy te ho any am-piangonana intsony, sy ny sisa sy ny sisa. D'où vient ça? Tsy zany ve natao hoe very ny finoako? Tsia. Eo no madiso hevitra antsika. Tsy azo refesana am'izany ny fitoerana amin'ny finoana na tsy. Tsy hoe ka mamaky soratra masina dia tsy ao anatin'ny finoana intsony. Tsy hoe ka tsy mahavita mivavaka dia tsy mitoetra amin'ny finoana intsony. Zay lay paradigme napetraka hatrany am-boalohany nampianarina antsika, izay diso ny finoana dia tsy izay no tsy isika no mikolokolo ny finoantsika, fa ny finoana no miazona antsika. C'est le sens inverse. Ny finoana zay nomenantsika no miazona antsika ao am' Jesosy, fa tsy isika no miezaka miazona ny finoana mba ho tafatoetra ao am' Jesosy. Raha vao isika no miezaka dia tsy possible, satria isika limité. Ary limité ianao dia nasehon'Andriamanitra mazava tsara mihitsy ny hoe ry Simona Petera zanaky Jona, motiava ianao, nasehon Jesosy hoe voafetra ny fitiavanao ahy. Kanefa ao anatin'izay limite ny fitiavanao azy zay Petera, de je te donne une lourde responsabilité, andraso ny ondriko fa haminy ondriko. Zany hoe au-delà de nos performances, la fidélité de Dieu reste. Au-delà de nos performances, au-delà de notre loyauté, au-delà de notre fidélité à Dieu, Dieu reste fidèle à son serviteur jusqu'au bout. Ary tsy miankina amiko fa izy mpanome. Izay le teny Jesosy any amin'ny filazantsara ny Jaona hoe rehefa tiany azy am'izao tontolo zao izy, de tiany azy hatramin'ny farany. Zay le izy, tiany azy hatramin'ny farany. Donc mitombina le teny Michel Onfray hoe raha tout quand j'ai pas la foi, c'est pas que j'ai perdu la foi, mais je ne l'ai jamais eu. En d'autres termes, de hoe rehefa natolotra anao ny finoana dia tsy mitsoka io. Le oui de Dieu n'est pas notre ouais. Le oui de Dieu ao amin'ny eny sy ny amen. Andriamanitra tsy manao oui androany de non rapitso, tsy mitovy amin'ny raha olombelona. Androany raha olombelona manao voady, tsy vadika aminao Andriamanitra, ho tianao Andriamanitra, hanompo anao Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra fa vandy iny, fantatr'Andriamanitra fa tsy voatazonao iny, fantatr'Andriamanitra fa tu n'es pas loyal jusqu'au bout. Andriamanitra rehefa nanao oui taminao de oui pour toujours. Tsy olombelona ao izy ka hivadibadika. Zay lay fahasamihafan'ilay izy. Ka am'izay fotoana zay, lay fanekena zay nataoko an'Andriamanitra de miorina eo ambony le faneken'Andriamanitra. Izay no mahatonga an'ilay fanekeko, ilay engagementko envers Dieu ho marim-potitra, fa tsy noho izaho manao oui à Dieu mahatonga zaho aharitra ao amin'Andriamanitra. Non, matoa zaho maharitra ao amin'Andriamanitra de tsy noho zaho nianiana na noho zaho nivoady, fa noho iny naorina eo ambony le enin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra efa nao eny amiko, de eo ambony enin'Andriamanitra no aopetrako le oui-ako. Le oui de Dieu n'est pas un ouais. Les ouais, ils ont le ouais, tu vas venir. Ouais, les ouais, de on verra. Rehefa eny amin'Andriamanitra de eny azy.
important be zay zavatra zay. Ny tiako atongavana zany de hoe matetika misy fifangarona na confusion ao amitsika ny atao hoe finoana sy ny zavady ny fomba fahazahoantsika an'ilay atao hoe finoana. Misy fahadisoana, misy confusion, le hoe perdre la foi. Ny tena marina zany dia mihevitra atsika fa very le finoana. Mihevitra atsika fa on a perdu la foi, fa tsy zay mihitsy le izy. Mais plutôt, hoy ny théologienne, nous avons perdu la jouissance de la foi. C'est deux choses différentes. Izay efa nomena azy ny finoana dia il peut perdre la jouissance de la foi et non jamais perdre la foi. Samy hafa zany, mialatsiny efa anao fanoarana somary un peu crua mba ho azonareo tsara l'izy, fa izay mantsy Hergel tia manao zavatra mahitsy mba ho iraikitra ao anatin'ny lohanareo ny zavatra tiako tenenina. Io de mitovy amin'ny resaka relation sexuelle amina couple anankiray, na mpivady io na couple. Misy olona manao relation sexuelle par obligation. Misy olona manao relation sexuelle fa tsy misy jouissance, tsy misy orgasme. Je suis désolé satria zay nazahoanareo azy. De mialatsiny efa nanao ohatrany biby any izy nanao izy fa tsy misy jouissance. De ohatr'izay koa le izy hoe lay jouissance lay fahafinaretan'ny finoana no very, lay tsiro no very, fa ilay finoana tsy very fa eo ihany. Ohatran'ny olona anankiray comment dirais-je efa zatra mihinana sakafo matsiro dia sy hitantsony ny différence n'iny sakafo iny satria tellement il est habitué à manger cela. De hanika rehefa mivoaka ny ivelan'ny trano izy, mety mihinana anana tsotra, mety mihinana sakafo faran'izay matsatso, de matsiro be aminy iny satria miala am'ilay mahazatra. De rehefa miverina indray izy am'ilay sakafo taloha dia il retrouve le goût izay tsy miova. Le goût n'a jamais changé. Lay tsiro tsy miova, fa izy no efa diso zatra an'ilay tsirokanina ka tsy mahita valeur an'ilay izy intsony. Io le lazainy Antoine Nuis, théologienne français en Église protestante unie de France, oui, nous sommes les enfants gâtés pourris de la grâce. Tellement tsika efa zatra loatra an'ilay fahasoavan'Andriamanitra. Tellement on est trop habitué à la grâce de Dieu que nous ne trouvons plus la saveur ni le goût de cette grâce. Donc, ilaina ianao mandalo les nuits de la foi pour retrouver ce goût. Ilaina ianao mandalo sécheresse spirituelle mba hiverena an'ilay nostalgie an'ilay tsirokanina. Le tsirokanina ho tsy miova, fa ianao nefa zatra loatra an'ilay tsirokanina de lasa ozy ianao hoe tsy matsiro intsony le hanina. Ohatran'izay le izy. Nous avons perdu la jouissance de la foi et non la foi. Zay ny tena marina. Misy fomba fiteniny théologienne sasany koa hoe inona io goût, la jouissance de la foi io, de hoe sentir Dieu. Inona les nuits de la foi? Sentir Dieu. Misy expression hafakely fa hoe zahako avoaka amitsika eto ihany le izy. C'est quoi sentir Dieu? Zany hoe les sensations avy amin'ny sens, sentir zany matsy avy amin'ny sens. De iny no everitsika hoe finoana, les sensations, les fahatsapana. Le ohatrany za zany ohatrany tsy ohatrany hafahafa zany,
ohatrany tsy velombelona ny finoko zany. Iny lay sensation, iny lay jouissance, fa tsy iny le finoana. Aza afangaro zany la foi et la jouissance de la foi. Dia neveriny sasany rehefa tsy manana an'le jouissance de la foi izy, de veriny fa very le finoany. Tsia tompoko lahy sy tompoko vavy. Averiko indray, ny finoana rehefa natolotra anao indray mandeha dia tsy miala intsony zany. Fa ny mety hiala, na mety ho adino plutôt, de lay sensation de la foi, ilay jouissance de la foi, ilay enfant gâté pourri de la grâce, mila mahatsapa indray miverina, zay le mahatonga hoe miverena amin'ny fitiavana voalohany. Ilay fitiavana voalohany amin'ny apokalypsy de le hoe ilay fahatsapahanao le tsirokanina. Iny le fitiavana voalohany zay resahana amin'ny apokalypsy. Izay vanim-potoana izay no lazaina phénomène de atao hoe sécheresse spirituelle ny filaza azy. Donc zany misy jeu de mots, misy champ sémantique be dia be azagaga nareo iny adolo zany ezahana foana zany ananana champ sémantique betsaka mba hamora ny fahatakarantsika azy hoe sécheresse spirituelle, nuit de la foi, no filaza azy. Tsy lay fizahan-toetra io aloha avana tsara, ny épreuve hafa fa ilay fahatsapana anaty ny amin'ny finoana mihitsy. Ka raha fehezina zany de hoe tsy fahatsapana ny finoana, tsy émotion ny finoana, tsy sentiment ny finoana, tsy sensation ny finoana. La foi est plus profond que nos émotions. Donc aza mety hofitahan'ny émotion. Ny émotion tompoko de ohatran'ny toetrandron'ny météo. Rehefa misy masoandro de mibalika, rehefa miletika ny masoandro dia manjombona. Soa ihany fa tsy miankina am'izay ny finoantsika. Donc aza ampiankinina amin'ny émotion ny finoanao, fa ny émotion tsy idiran'ny finoana mihitsy. Ao fantanina ary, satria nahoana ary ho ianao no tsy possible mihitsy ny havery ny finoana. Et pourquoi il est impossible de perdre la foi. Et nous tsara fa eto zany dia mila précis ny mot. Za tsy miteny hoe perdre sa foi, mais perdre la foi. Tadidio zay phrase zay fa iverenatsika rehefa any aorina. Mba aminanatsika antoka dia tsara miverina kely amin'ny tantaran'ny soratra masina reo olo malaza ny finoana ao amin'ny soratra masina, tsisy ankanavaka na iray aza dia samy nandalo ny atao hoe crise de foi io daholo, ny traversé an'le atao hoe alin'ny finoana na les nuits de la foi. No zany dia te hampahery anao aho sy te hiteny aminao hoe vous n'êtes pas un extraterrestre, vous n'êtes pas maudit. Tsy hoe olona bami ianao na olona maudit ianao, satria matetika ao anatin'ny fotoana tahaka izao an'izay mandalo azy dia manararoatra ny devoly zay miculpabiliser, manameloka ary miteny mihitsy ao anatin'ny sainao sy ny fonao sy ny fananao hoe ianao aloha de tsy avotra intsony satria ianao lasa midote an'Andriamanitra, ary rehefa midote an'Andriamanitra dia nandan'Andriamanitra, zay nandan'Andriamanitra dia tsy mahazo famelan-keloka intsony. Any ny afaran'le izy raha vao tsy mitandrina atsika. Noho zany dia za tsy miteny hoe tsara io periode io fa tsy mahagaga raha mandalo an'izany, satria nandalo an'izany avokoa ireo olo malaza fonina rehetrarehetra. Ka hanomboako azy dia misy tenin'olo malaza anankiray, tsy hoe tenin'olo malaza fa mpandinika, atao hoe Laurence de Villers, professeur à l'Institut catholique de Paris. Mpandinika izy ty zay mahafinaritra ny fampianarany, ny zavatra nolazainy mahakasika an'io dia hozaraiko aminareo Laurence de Villers. Zay
tsara marihana fa spécialiste ny amin'ny Descartes sy Pascal philosophe izy. Zao no voalazany Laurence de Villers. De adikako aloha de avy eo ovakiko aminareo le izy. Tiany citation nomeny. Je peux perdre la foi si c'est moi qui l'ai procurée. Mais vu que la foi m'a été donnée et non acquise, elle ne peut se perdre. Wow! Zany ny vérité zany. Le teneniko tarianoha ihany hoe raha ohatra ka milaza atsika hoe very ny finoako, hoe niala amin'ny finoana, je perds la foi, matoa ny olona anankiray miteny an'izany de satria everiny fa izy no mila maka an'le finoana. Zany hoe izy zany mila mitrandraka an'le finoana. Non! Ny finoana ozy izy de zavatra natolotra fa tsy zavatra takina amiko. Averina indray, ny finoana de tsy zavatra andrasana amiko, na zavatra tadiavina amiko, fa zavatra omena ahy. Ary raha zavatra natolotra iza nanolotra azy, Andriamanitra, dia tsy possible ny zavatra natolotra Andriamanitra ho rava sy ho lo. Ny teniko izy tsy miverina foana ny amiko raha tsy efa mahatanteraka zay naninona na ny rako azy. Ao Isaia milaza an'izany. Ny teniko de tsy miverina amiko foana raha tsy efa mahatanteraka, ary io teny io no miteraka finoana ao anatin'ny olo. Tsy zaho zany no mikatsaka finoana. Raha izaho no mikatsaka an'le finoana de possible mbola mety ho very zany, satria tsy fiable. Fa raha izaho kosa notolorana an'le finoana zay tsy avy amiko fa nomena, dia ilaina n'olotra azy no mampaharitra azy sy mampateza azy aty amiko. Zany hoe ny finoana zany dia ny fandraisana ny fanomezan'Andriamanitra maimaim-poana, ary ao anatin'izany aho dia pasifa aho ao anatin'le izy mandray. Migioka, mihinana, misotro, izany atao hoe fahasoavana izany. Ary zay mitiavako an'le teny malagasy hoe mino an' Jesosy aho. Manana heviny roa le izy amintsika malagasy. Le mino de hoe je crois en Dieu, mais ça veut dire quoi croire en Dieu, croire en Jésus? Misotro an' Jesosy aho. Mino amin'ny fiteny any Atsimo any, fiteny Antanosy, fiteny Antandroy, mino rano. Zay mo fiteny any Atsimo any, mino rano raho, misotro rano raho, mino rano. Jeu de mots zany, ny mino an' Jesosy dia misotro an' Jesosy. Ka ty rano ity no mamelona ahy, fa tsy zaho no mamelona ny tenako. Mazava? Io rano io no mamelona ahy, fa tsy zaho no mamelona ny tenako. Zay le hoe mino an' Jesosy. Io Jesosy zay sotroiko io no miazon'ahy, io no mitahiry ahy, io no manavao ahy isan'andro, io no mikolokolo ahy isan'andro, ary io no mahatonga ahy ao amin'ny finoana isan'andro. Iza ny sujet? Jesosy. Iza no destinataire, bénéficiaire? Zaho. Tsy zaho ny sujet. Mahatonga ny olona anankiray zany miteny hoe j'ai perdu ma foi, c'est parce qu'il croit être le sujet. Tu n'es pas le sujet, tu es l'objet de la foi. Le sujet, c'est le Christ. Ary rehefa izy no sujet dia maharitra mandrakizay zany. Ao azava tsara zay, inona tiako atongavana eto hoe il est impossible de perdre la foi, mais ny zavatra mety hisy de perdre la jouissance de la foi
oui. Perdre la saveur de la foi, oui, mais jamais perdre sa foi. C'est pas biblique. Ka noho zany matetika atsika rehefa mieritreritra atsika hoe ny finoana heveritsika zany io le fiheveran-diso anatin'satsika hoe ny finoana de le heveritsika le fiezantsika mikolokolo na miazona an'ilay fahatokinan'Andriamanitra amin'ny performance tsika. Tena hiezaka ino an'Andriamanitra. Tanareo le osalito tenena hoe mino aho, tenena hoe mino aho. Ino le olona le manao performance psychologique de heveriny fa rehefa manao matrakaziny zany phrase zany izy de hino an'Andriamanitra. Raha ohatra ka c'est quelque chose ozy izy de le namatsika eto hoe raha ianao izy izy no mitrandraka an'le finoana dia possible ho very any ozy Laurence de Villers. Zay le izy. Noho zany dia normal raha mieritreritra atsika hoe very ny finoako rehefa isika no mamaritra an'le finoana ho amina resaka performance spirituelle. Ohatra hoe za taloha mazoto mivavaka be. Zay ny fomba famaritany olona ny finoana. Za paster tena very niemotra ny finoana aho. J'ai perdu la foi. De mantany azy pourquoi vous dites ça? Za taloha tena nazoto mivavaka be. Feno daholo ny sampandratra rehetra. Mpampianatra sekolalady, membre ny vokovokomanga, fifoazana, fikambanan-dehilahy, tidy sy mpanazava, choral, mpanao tafika masina, vondrona fototra laika. De nafana ny finoako taloha izy izy. Zay ny fanavany atao hoe finoana. Zao aho izy izy tena ray aza mila tsy ho vitako. Ndray alady ara misy fotoana raha tsy tonga miangona. De ahoana ho de noho zany izy j'ai perdu ma foi. Satria io ny namaritra hoe ny atao hoe finoana égale performance spirituelle. Ka raha resinao performance spirituelle ny finoana de normal enao miozongozona hoe j'ai perdu la foi. La foi n'est pas une performance spirituelle. La foi, c'est l'œuvre de Dieu en nous et qu'on ne peut pas mesurer par nos propres émotions, ni sentiments, ni réactions humaines. Raha voarehesinao amin'ny émotion, na sentiment, na hafanam-po, ny hafanam-po tsy finoana. Misy ny atao hoe dynamisme psychologique. Misy olona tsy mino an'Andriamanitra fa manana ny atao hoe dynamique be izy amin'ny asa. De milaza ve ianao fa olona manam-pinoana iny? Olona dynamique. Afangaron'ny olona ny olona dynamique sy ny olona velomin'ny finoana. Sy ny dynamisme spirituel mihitsy no atao hoe foi. Ka mialatsiny aminareo dadapassisany sy ny mpitandrina sy ny mopera hoe ianao zany anaka ohatra niemotra amin'ny finoana fa ohatra ny tsy hitatsona any amin'ny sampana. Non! Tsy zany no amaritana ny finoana. Tsy ny resaka dynamisme, tsy resaka performance spirituelle, tena tsy any mihitsy le izy. Fa rehefa misy le moment creux le tanao ohatra mivagy any ary misy creux ny fiainana de misy miakatra misy midina lalam-piainana zany tsy zay mihitsy no andrefesana ny finoana. Fa paradoxalement mifanohitra amin'izay ireo vanim-potoana ataontsika hoe les nuits de la foi reo manery atsika mba tsy handeha itsony amin'ny atao hoe sentiment spirituel. Ialao ilay mandeha amin'ny émotion spirituelle. Aretiny io. Or io no lalaoviny fiangonana be dehibe am'izao fotoana zao. Velombelona ny finoako. Jehovah Andriamanitra. Reny olona milalao émotion. Ny olona milalao émotion tompoko dia ohatra ny afo mololo. Mirehitra be eo am-piandohana de aveo ohatra ny lazaiko hoe kristiana Coca-Cola mandrondroatra be. Jerenao le vera tena feno ohatra ty ny déborde. Kay rehefa jerenao iny ray manontolo iny mosa fotsiny fa ety amin'ny farabodim-bera ty vao mba misy rano. Donc, ny nuit de la foi
na ny sécheresse spirituelle tena manampy atsika hidépasser an'le atao hoe émotion spirituelle, hidépasser an'le atao hoe sentiment spirituel, fa handeha am'le atao hoe finoana marina. Ny finoana eo am'izay tsy misy na inona mitranga eo no mipetraka ny atao hoe finoana. Donc les nuits de la foi, la sécheresse spirituelle nous aide à dépasser nos ressentiments spirituels. Tsy refesina amin'ny émotion na amin'ny alalan'ny ressenti mihitsy ny finoana. En d'autres termes, isika mieritreritra fa miaina ao anatin'ny finoana ve isika ao anatin'izany jouissance spirituelle zany a, ny tena marina tao anatina bulle isika izay ny foronitsika, de iny bulle ny forononao iny na illusion spirituelle iny a, iny no lazaina hoe finoana fa tsy finoana iny. Fa en réalité dia ny saitsika, ny émotiontsika, ny fihetsepotsika no namorona ny concevoir ny anjanjavatra zany. Iny bulle iny nefa mila ravana. Izay ny ilana les nuits spirituelles, les nuits de la foi. Les nuits de la foi na sécheresse spirituelle mandrava ny illusion, mandrava ny imagination, mandrava ny ressenti sy ny émotion spirituelle satria mamitaka ireny. Zay le hoe bulle na illusion fotsiny. Donc za zany raha ataoko ny conclusionko de ny hoe ny sécheresse spirituelle de tena tsara. Gaga anao zao fa ahoana zany dadapasa? Tena ilaina ny mandalo le sécheresse spirituelle, tena mandalo les nuits de la foi mba hatonga atsika hiala am'ilay heveritsika ho finoana, kanjo tsy finoana fa illusion de la foi fotsiny. Noho zany ary, inona no zavatra resahantsika eto? Ny zavatra resahantsika eto de hoe ty ary ny antidote raha zay lazantsika azy, antidote somary hafahafa ihany, hoe perdre, jereo tsara le jeu de mots manaraka tsara atsika, nataoko majuscule, misy teny anankiroa nataoko majuscule ao. Perdre sa foi pour retrouver la foi. Averiko indray, perdre sa foi, les zavatra ninoako, les croyances. Il faut perdre ce que moi, il faut pas avoir peur de perdre ce que moi je croyais comme foi. Mila sahy aho ny se débarrasser, mila sary manaiky aho ravana ilay saritsarina finoana, neveriko finoana fa tsy izy, mba ho tonga am'ilay tena finoana. Zay le hoe perdre sa foi pour retrouver la foi. Sa, la, samy hafa reo. Donc raha atao zany ny reformulation de phrase de hoe il est, comment dirais-je, recommandé, zany hoe ilaina, takina ny perdre sa foi satria iny tsy tena izy, sandoka iny, illusion iny, bulle iny, imagination iny, ressentiment iny, émotion iny, il est sa foi pour retrouver la foi, l'essentiel. L'essentiel. Zay le izy. Enareo ngamba n'ilay nuance ao anatin'izany phrase iny, no zany ilaina sika ahoana zany, il faut pas, tsy tokony atahotra isika ho rava ny finoatsika. Averiko ndray, tsy tokony atahotra ny mpino mba ho rava ny finoany, mba hafany miaina ny finoana. Zay ngambany. Ny mpino de tsy tokony atahotra ho rava ny finoany.
lay everiny fa finoana mba hafany miaina ny finoana ao a raha ataoko amy teny frantsais izy de hoe il faut pas avoir peur de perdre sa foi pour vivre la foi satria zao ry avaka rehefa tsika eny amin'ny farany antsana anankiray quand on est au fond du gouffre Gilles Boucaumont, pasteur Belleville en EPUDF France nanana an'ity formule ty article be izy hoe quand tu es au fond du gouffre ozy izy tu n'as plus le choix et tu es condamné à croire. Averiko indray le phrase de Gilles Boucaumont. Quand tu es au fond du gouffre, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus d'alternative. Tu es condamné à croire. Avaradika amy teny malalaka malagasy de hoe rehefa tena anatin'ny lavaka farany hoe zay anao fa tonga any amy farany lalina misy maso mbola tia tena fa efa tena any amy lalina indrindra tsy misy sarangotana intsony tsy misy hazonona intsony tsy misy ninninna hoe ity ny plan B ity ny plan C ity ny plan D tu n'as plus rien tu es seul dans ton trou. Tu es avec les ténèbres. Tu es seul au monde. Tu es obligé de croire. Satria tsisy ninina azonao atao intsony fa dia famondram-po sisa no antenaina. Famondram-po sisa. Izay le hoe lay tanan'Andriamanitra mitsotra. Zay le famondram-po. Fa satria anao au fond du gouffre ozy izy. Izay le zavatra lazainy hoe quand tu perds ta foi, c'est là que tu vas retrouver la foi. Mon frère, ma sœur en Christ, rahalahy sanabaviko malalako am Jesosy, vaovao mafaly no zaraiko aminao androany. Ny faharavan'ny finoanao, vaovao mafaly ahatonga anao ho tena ho tonga am'le tena finoana am'izay. Ary miarahaba aminao hoe zao ianao vao lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny finoana raha tonga eny am'le farany kizo indrindra satria le zavatra niainanao hatram'izay mbola sy tena finoana fa saritsariny émotion sentiment illusion imagination fihetsepo fotsiny niainanao hatram'izay mais la vraie foi c'est là quand tu es seul face à toi-même. C'est ça la foi chrétienne. Eo il y a plus de chichi, tsy misy zavatra amboamboarina eo, tsy misy hoe zao fa zay zéro, le néant, le ténèbre. Ary azadinina efa fa Genesis toko voalohany teo ambonin'ny lalina, teo ambonin'ny chaos, teo ambonin'ny tohu-bohu, teo ambony tsy misy na inona no teo no nanomboka ny création de la vie. Voilà. Donc zany io zavatra mort io lay ataontsika hoe nuit de la foi io tena ilaina ny mandalo an'io. Ny fomba ilazako azy de hoe j'appelle cette phase la belle mort. Ouais. J'appelle cette phase la belle mort. Une belle mort. Ozidrainao ino zany dadapaso? Za no teny an'ity terme ty la belle mort. Zany hoe il faut faire mourir ma soi-disant foi pour vivre de la foi. Inona io? De omeko anareo eto famaritan'ny RGL zany ty. Oui, c'est quoi la belle mort? Inona? La belle mort égale
faire mourir ma soi-disant foi pour vivre de la foi. Mifamadika zany le izy hoe lasa izaho amizay no velominy finoana. Za zany raha mbola hitanareo mipetraka eto amity sezitika manao katesisme d'adultes isaka zoma. Za zany raha hitanareo isaka amy 5 maraina manao sahazan'io, dia tsy zaho no manana performance spirituelle ambony, tsy zaho no super héros, tsy zaho no dadany be, tsy zaho no manam-pinoana, fa zaho velominy finoana, fa tsy zaho no mamelona ny finoako mba hatanjaka. Eo no mahasamy hafa ny définition-tsika amina ny hafa. Na ny hafa de hoe mila kolokoloina ny finoana mba hatanjaka. Non, tsy vitanao zany amin'ny maha-olombelonanao satria anao mpanota, fa izaho velominy finoana aho. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à la foi qui me maintient en Christ. C'est la seule main de Dieu qui me préserve contre la nuit de la foi. Voilà. Donc tsy afaka ireare mihitsy erzgel hoe manam-pinoana erzgel. Za aloha tsy manam-pinoana. Ianareo nga mba mety manam-pinoana mihoatra lavitra noho za kanosa, za rentetaka, za tsisy atokona, fa matoa mbola mijoro de satria le finoana no mamelonahy, fa tsy zaho no mamelona ny finoana. Faire mourir ma soi-disant foi pour vivre de la foi. Zay no izy. Ka rehefa mamakivaky an'ilay atao hoe alin'ny finoana isika, na le atao hoe les nuits de la foi, tsy hoe very ny finoana, fa very ny finoako zay ny everiko marina, ka dia manomboky ny iny andron'iny aho. De tanareo ohatra reny le vazivazy le hoe misy olona le marary reny de mila mihinana fanafody, de mila mihinana fanafody mandramaty izy, de le vazivazy-tsika hoe efa mandeha pile lao izy tsika, de ohatr'izay mihitsy koa tsika. Efa tsy normal intsony aho, fa efa ny finoana no mbola mampitsanga anahy isa-maraina, mbola mampiteny aminareo isaky ny sazan'io, mbola mampanao anty catéchisme d'adulte, ny finoana no mamelona, fa tsy zaho no mikolokolo ny finoana. Velominy finoana fa tsy mamelona finoana. Ka raha ny finoana no mamelona, donc impossible iny finoana iny ho rava, fa ilay zavatra neveriko finoako no mila noravany lay sécheresse spirituelle mba hatonga aho tonga amin'ilay tena finoana izay mamelona ahy. Mazava? Ny tena problème atsika masy de ty. Isika de miaina ao anatina sentiment. Ny olombelona zany de traversé par les émotions et les sentiments. Zay ny fiainan'ny olombelona. Tantôt izy mety, tantôt izy tsy mety, tantôt izy faly, tantôt izy otomany. Zay ny fiainan'ny olombelona, traversé par les émotions. Ka raha ohatra ka refesinao am'izany émotion sy sentiment zany ny finoana, de tsy haiko ny afaratsika. Donc soa ihany fa hay ny finoana tsy fihetsepo, hay ny finoana tsy sentiment. Noho zany dia aoka hitandrina isika. Aoka hitandrina atsika hihevitra fa Andriamanitra dia nandao atsika. Dieu n'est pas absent. Mieritreritra atsika hoe Dieu est absent, hoe tsy eo tsony Andriamanitra satria very les sentiments nananako teo aloha izy anao. Ny laozan'ny fanahy masina aho zany sasany satria tsy ananako tsony lay émotion nananako tany aloha. De anao zany a mikalke an'Andriamanitra amin'ny émotion. C'est du n'importe quoi. Vous calquez Dieu à partir de vos émotions. C'est du n'importe quoi.
Or, zay le fitaky ny devoly, ça c'est l'œuvre du diable, c'est le mensonge diabolique. Ianao efa nilaozan'Andriamanitra, ianao efa nilaozafana masina, fa maninona? Satria le émotion spirituelle anao tany aloha tsy anananao tsony am'izao fotoan'izao. De zao ny amaliony devoly, indramiko ny tenin'ny Martin Luther hoe teneny devoly hoe Andriamanitra tsy fihetsepo, Andriamanitra tsy sentiment, Andriamanitra de Andriamanitra. Dieu est immuable, ozy izy ny théologie protestante. Andriamanitra de tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay, ary soa Andriamanitra fa tsy miova. Fa raha miova izy selon ny émotion-tsika de tsy nisy tapelina atsika nandray azy. Donc aza calquenao amin'ny émotion anao, aza calquenao amin'ny sentiment anao, aza calquenao amin'ny ressenti anao ny présence d'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa Dieu est toujours présent, mais il est discret. Tsy misehoseho, fa eo izy. Araky le hiran'ny FPMA mahafinaritra, hay théophone Christy. Oui, il est toujours là. Parce que tsy ny émotion no miprouve ny présence d'Andriamanitra. Aoka tsy ho kristianina ho ailangilan'ny rivotry ny fampianarana samihafa tsony hoe mandeha amina fihetsepo. Ilazo reny fivavahana amin'ny lalao fihetsepo reny fa manimba anao. Le jour enao mandalo période creuse, de hiteny anao hoe tsy ao Andriamanitra. De le jour enao mahalala période milamina, de hiteny anao hoe velona ny finoako. Diso zany. Diso zany. Andriamanitra ho iaho tsy émotion, fa Andriamanitra dia personne. Olona, dans le sens hoe présence na personne, fa tsy émotion. Noho zany ilaina ny mandalo ny sécheresse spirituelle. Tena ilaina ny mandalo ny nuit de la foi mba milibere atsika tsy ho voafatotry ny sens intsony, tsy ho voafatotry ny sentiment intsony, tsy ho voafatotry ny imagination tsika intsony, tsy voafatotry ny croyance tsika intsony, ary tsy amela mahazo io sécheresse spirituelle io tant que tsy démuni total ianao. Zany hoe tant que tsy potika tanteraka io imagination anao momba an'Andriamanitra io, tant que tsy rava tanteraka io fieveran-disonao momba an'Andriamanitra io, tant que mbola tsy mise détaché ao aminao mazava tsara ity émotion, ty sentiment, ary tsy hidiran'Andriamanitra ny sentiment fa samy hafa reo, dia traverse nuit io ianao mandra-pahatongan'io ho rava ao anatinao. Tsy maintsy ravana io satria mitovy amin'ny sampy. Zay le mahatonga le didy voalohany hoe aza manao sarin-javatra voasikotra, tsy hoe le manao statut iankofana ihany, fa isika misy amin'ny teny frantsay izy mahafinaritra be hoe tu ne feras pas d'image ni de représentation de Dieu. Zany hoe tsy enao no manao représentation an'Andriamanitra araky ny fihetseponao, dia iny manimba anao, iny représentation n'Andriamanitra nataonao iny. Noho zany ny enao mikikika, mitomany, midy amin'ny efitranonao mangingina, miady amin'Andriamanitra io, c'est bon signe. Za zany tsy hiteny aminao hoe inona ary ty, aza manao an'izany, mba endry, mba kristianina modèle, mba exemplaire. Non. Le cri du désespoir, ilay antsoantson'ny fahakidiana no manosika atsika ao anatin'izany mba ho rava tanteraka ilay brise tanteraka ilay conception atsika ny amin'ny finoana zay diso. Il faut détruire nos idoles. Le idole eto tsy hoe manompo sampy ianao, fa ny tena fanompo sampy ratsy indrindra dia ny fieveran-diso nataoko momba an'Andriamanitra, c'est encore pire qu'une idole. Noho zany rehefa tratran'ilay nuit de la foi isika, dia tsy misy ninona tsony eo am-pialatanantsika, les mains vides. Et une fois que nous avons les mains vides,
everitsika hoe ravany zavatra rehetrarehetra tsy misy isarangotana intsony raha marina de zao hoe ny zavatra zay neveritsika fa ho marina no nesorina tao amintsika no ravana ao amintsika marina fa déstabilisant zany amin'ny voalohany tsy mahafinaritra mihitsy ary manaiky an'izany a c'est déstabilisant hoe mandrava ny zavatra zay ninoanao hatramin'izay momba an'andriamanitra misy fiheveranao momba an'andriamanitra hatramin'izay diso ay le izy émotion ay le izy imagination ay le izy illusion tsy maintsy ny ravana amin'ny alalan'ilay atao hoe nuit de la foi sy lay sécheresse spirituelle mba hahatonga anao iaina amin'ilay atao hoe vraie réalité de la foi ilainy zany noho zany a andriamanitra zany tsy mangataka atsika hoe ataovy zay alanao amin'io alin'ny finoana io Jean-Luc ataovy zay alanao amin'io sécheresse spirituelle io tsy mahamaiky an'andriamanitra ny analanao tao za zany ety de mitory filazantsara hafa ampiny olo angambany a mety be debe ny ala RGL manomboka aloany ny andriamanitro tsy miteny aminao hoe miala tao amin'io sécheresse spirituelle io maiky tsy maiky ny alanao tao izy marina fa tsy hipetraka ao mandrak'izay anao fa tsy mahamaiky azy ny alanao tao ina ny antony satria izay no ahafahany misarika anao hiditra ao anatin'le atao hoe silence fahanginana ina le fahanginana tsy manana avaly tsony anao manoloana an'ireo atao hoe questionnement nao be debe pourquoi problème atsika masy mitady réponse an'le pourquoi moi pourquoi tout ça m'arrive pourquoi tant que vous cherchez le pourquoi vous ne sortirez pas de ce tunnel fa rehefa tsy mahita valy an'le pourquoi ianao izay no andrasany invitation fanasan'andriamanitra anao hiditra ao anatin'le atao hoe tais-toi mangina ianao entre dans le silence de Dieu entre dans le repos de Dieu Jehovah niady ho anareo izy fa ianareo kosa haninona angina rehefa manoloana ny zavatra mystère faran'izay tsy takatra ny saintsika isika de ina ny tanjona ao anaty zay mba hahatonga atsika il y a plus de mots tsy misy tsony voambolana tsy misy tsony teny mahalaza an'le zavatra mahazo atsika efa midépasser ny vocabulaire efa midépasser ny champ sémantique atsika mihitsy le zavatra mitranga izay misy anefa an'le fikendren'andriamanitra inona zany nefa sisany ilana an'le vavaka de iteny any hoe ka de ahoana zany dadapasy efa teny hoe mangatà de omena dodony de voana eny tompoko ny vavaka am'izay fotoany zay dia tsy vavaka iformulevako amin'andriamanitra hoe afao amin'ity mangeja aty aho na amin'ity mahazo aty fa ny vavaka am'izay fotoany zay dia afahanao mievacuer anananao fahasahina miexprimer ny douleur anao mila sahiny zanak'andriamanitra miexprimer ny douleurany aza mety tsara velatsihy eo anatrren'andriamanitra rehefa marary de teny eny hoe marary jesosy izao mahazo azy zao tsy zakako izay no ilaina exprime ta douleur satria iny expression douleurnao iny no mandrava an'ilay idôlatrie ao anatinao ilay conception nao diso momba an'andriamanitra de iny enao ny exprimer ny douleur anao anatren'andriamanitra iny amin'ny alalan'ny vavaka tsy fangatahana fa expression de douleur iny dia thérapie efa nanao fampianarana atsika teto ny atao hoe vavaka la prière est aussi une thérapie zay mahatonga Jesosy anteny hoe raha misy te vavaka de midio amin'ny efitrano mangingina inona ny dika le hoe midio amin'ny efitrano mangingina satria ao amin'ny mangina ianao quand tu es seul face à Dieu tu peux tout lui dire eo tsy misy formule tsony hoe ry andriamanitra be famindram-po midera sy makalaza ary mame voninahitra anao zahay misaotra anao tonga de vavany
jesosy tsy zakako zao mahazo azao avoay jereo tsara ny salaminy davida tena lazainy azy ny eo am-pony soyez authentique iny lazaiko tamin'ny sahazany omaly des chrétiens authentiques mais pas des chrétiens hypocritement corrects. Dieu n'a pas besoin de vos prières hypocritement correctes. Le modimody hoe eny de manaiky ny fitondranao zahay de manaiky ny fahasoavanao zahay ny fitahinao any nefa ny ao am-ponao tsy zany ao am-ponao misamboaravoara ny ao am-ponao misy combat spirituel be manaotry zao. Pourquoi mentir devant ton Dieu qui sait déjà ce que tu vis au fond de toi? Crache le morceau mais dans le silence. Midi ao efitranonao magnino avoay crache ton poumon avoy ny tripinao lazao amin'ny rainao. C'est ton père. Un père est prêt à entendre ce que son enfant a à dire. Un père est prêt à entendre ce que son enfant a à dire. Izay thérapie zay tompoko mahasalama zay. Ary io thérapie io no manampy atsika ho salama rehefa avy eo. De satria ao anatin'iny amizay misy discussion. Ao anatin'iny amizay misy échange. Zero tsara ny Davida zao rehefa mivavaka. Zero tsara Mosesy. Zero tsara Abraham. Mandeha ny échange. Mafimafy le échange. Fa ao anatin'le échange no ahitany ny valiny. Mampatsiaro any Ijoba rehefa tena tonga tany amin'ny fetrany farany efa tsy zaka ny aina tsony. Efa tany andavajeziky izy no mipetraka. Ary efa ny andavajeziky izy mipetraka tsisy ninina tsony. Nanozona hatramin'ny andro naterahany azy izy. Nozoniny hoe taky zay tsy teraka aho. Ina nataon'Andriamanitra taminy. Zero tsara le échange. Andriamanitra tsy niteny taminy efa ina tataonao Ijoba fa manina anao zao no. Dozy matsy Joba. Avy anao aty Joba. Mba jerenao izy rekitany ry. Taiza ianao tamin'ny zana namboatra ny kitany io. Taiza ianao tamin'ny zana namboatra ny masoandro. Taiza ianao tamin'ny zana namboatra ny volana. De Job a compris. Rehefa azony izy de conclusion Job ary amin'ny farany hoe mitanjaka no nivoahako tany ankiboniny eny ary mitanjaka no iverenako any indray. Lalina iny tenin'ny Job iny misy sagesse spirituelle lalina be ny fa tsy andany andro mihitsy ka mbola resaka ndray iny. De ohatry zay koa tamin'ny Jakoba. I Jakoba raha tadidinareo rehefa nandositra ny Labana izy dadatoany satria lasa izy indray nanankarena mihoatra noho ny dadatoany miaraka amin'le vadiny Raely sy Lea. Tonga eo amin'ny atao hoe impasse totale fa teraka Jakoba. Handroso izy eo anoloany Esau miaraka amin'ny efajato lahy hanao vengeance no nangalarany fizokiny. Tsy afaka mitsoka tsony izy zany. Hiemotra izy avy atorina Labana manenjika azy hoe matiko elandro any fa nangalary lany fa nanao rehetra. Inona zavatra nataony Jakoba tamin'ny dans un premier temps? Mbola nampiasany betrony izy. Ny rany aloha i Raely, ny rany Lea de nampitondrany fanomezana ondry sy biby atao fanatra be dia be atao cadeau an'ny Esau. Mba hatonga ny Esau zany pour amadouer Esau, mba hampilamina ny fony Esau. Kanjo tsy naomby ny raha. Inona ny zavatra nisy? Eo am'izay lezaka hoe au fond du gouffre izy. Au fond du gouffre izy. Irery am'izay. Io re lazako aminareo quand tu es seul. De teo am'izay no niseho taminy zay le texte milaza eto textuellement parlant ny anjeliny Jehova. Misy débat be entre théologiens, entre exégètes iny zavatra iny hoe tena Andriamanitra marina ve niady tamin'ny fotoana iny.
niady tamin'ny anjeliny Jehovah izy a nandritry ny alina niady tamin'Andriamanitra. Io le image les prières, c'est un combat. La prière c'est un combat et on n'en sort pas indemne de ce combat. Ianao zany rehefa miditra ao anatin'le atao hoe tsy le prière le mahazatra atsika fa tena le miditra ao anatin'le échange avec Dieu. Tsy misy olona miala mainao zany fa tsy maintsy misy fiatraikany. Inona ny zavatra nisy? Tsy navelany Jakoba andeha le anjeliny Jehovah dia nasiny teto amin'ny valany dia handicapé izy. De ozy izy Jakoba hoe tsy avelako anao raha tsy mitay aho. De ozy le anjeliny Jehovah hoe efa niady tamin'Andriamanitra ianao ka naharesy azy. Ahoana tsara hoe efa niady tamin'Andriamanitra ianao ka naharesy azy. De zay natonga ny anarany hoe Israel niady tamin'Andriamanitra ka nandresy. Fa nga izy nandresy? Resy anie Jakoba raha ny mariny. Resy izy satria nivelesiny tato amin'ny valany de nalemy izy ary lasa taketra ho azy mandra-pahafaty. Ko nahoana nolazain'Andriamanitra hoe naharesy an'Andriamanitra izy? Rehefa i Jakoba no manaiky ny fahalemeny ka tsy misy ninona azo natao intsony, zay vao manaiky ho resy Andriamanitra. Averiko indray. Rehefa ny olona no manaiky fa tsisy ninina intsony ary tsy afaka metehitra amin'ny ninina intsony, zay Andriamanitra vao manaiky ho resy. De nametran'Andriamanitra tanana izy de aveo izy lasa. Inona zavatra nitranga? Esau efa vonona andeha hamono azy, Esau efa vonona ny hanao vengeance azy, no lasa nitomany famille izy roa lahy. Andeha ny interprétation amin'iny Jakoba iny. Niady tamin'Andriamanitra le izy? Point d'interrogation. Tamin'ny andron'ny alina zany hoe c'est un combat. C'est un combat contre lui-même. Zany hoe il fallait se débarrasser du vieux Jacob. Iny le vieux Jacob, le fetsifetsy lahy ilay mandosondositra foana satria mamitakolo le tsieroa de nivelesin'Andriamanitra ny valany de tsy afaka mandositra intsony. Eo ny antehitra tamin'le fahaizany mametsifetsy olona sy le mandositra de tsy afaka mandositra intsony. C'était le moment pour faire mourir le vieux Jacob afin que le nouvel Jacob ressuscite. Ilay Israel maty tamin'iny alina iny le Jakoba ary velona tamin'iny alina iny le Israel. Ilay miantehitra amin'Andriamanitra. Les combats spirituels teo zany dia pour se débarrasser du vieux Jacob et embrasser le nouveau Israël. Raha zay. Faharoa manarakaraka an'izay, les combats spirituels teo koa dia adiny tamin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay adiny tamin'Andriamanitra zay no nahalalany an'Andriamanitra. Za zany tena manao invitation mihitsy hoe rehefa mivavaka ianao, za tsy miteny hoe provoqueo Andriamanitra na mediva an'Andriamanitra, fa mahasaia milaza izay tsy zakanao eo anatran'Andriamanitra. Tsy voatery amin'ny alalan'ny vavaka, voatery teny zany, fa nahatra amin'ny sopira ozy izy Saint Augustin mahalaza zavatra Andriamanitra, tsy mila ny teny alokin'ny vavanao vao mahafantatra ny ao am-ponao. Mais n'ayez pas peur, saia tahaka nataony Jakoba. De ho hitanao après an'izay. Eny ary, inona ary ny antidote-n'ilay resaka rehetrarehetra teo zay? Inona ny antidote-n'ilay resaka rehetrarehetra zay dia mety somary avarinanao fa le doute. Tsy zavatra ratsy mihitsy ny doute. Eto zany de mety ichoquer ny olona ndray hoe fa ahoana ary zany? Doute ndray ve no solution? Oui. Satria nahoana? Raha manaraka ny fanazavana rehetrarehetra teo aloha nareo de ho za hoe isika rehetrarehetra za koa ao anatiny dia samy nanorona ny finoako teo ambonina illusion, tao anatina bulle. De iny doute iny
mandrava an'le bulle na le sampy zay ny voleko momba an'Andriamanitra, zay rehefa ravy iny dia zay vo afaka mahita le tena izy. Na i Descartes aza, i Descartes lay milaza azo cartésien indrindra, izay nanazavany am'izany ihany koa, de ozy izy ny olona masy mieritreritra hoe Descartes tsy mino fisian'Andriamanitra, diso be zany. Ilay Laurence de Villers teo spécialiste ny Descartes no nilaza mazava tsara nitatitra ny citation Descartes de zao, ny citation Descartes de zao hoe izy tsy contre ny existence n'Andriamanitra, fa ny toeriny Descartes de le discours nataony olona momba an'Andriamanitra. Samy hafa zany. Descartes n'est pas contre l'existence de Dieu, mais il s'oppose au discours que nous faisons de Dieu. I Descartes dia mandrava, Descartes dia tsy mandany fisian'Andriamanitra araky ny fiheveran'ny cartésien sasany azy, fa i Descartes de nandrava ny discours na ny kabary natao momba an'Andriamanitra, zany hoe le fiheverana zay natao momba an'Andriamanitra no toeriny fa tsy Andriamanitra. Raha izany noho izy zany dia raisiko zany zavatra zany hoe zany mentalité cartésienne zany, zany toe-tsain'ny Descartes zany, ampifandraisiko amin'ny toe-tsain'ny Saint Thomas. Ilay Thomasy ilay niteny hoe tsy mino aho raha tsy efa mikasika ny lany voan'ny tompoko, satria cartésien be i Thomas. Zany hoe mentalité des cartésienne à la sauce de Saint Thomas, ireo zany mia zany no menu atolotro anareo ho antidote. Ny mentalité ny Descartes afangaroko amin'ny mentalité ny Thomas, lay niteny hoe raha tsy mitsapa aho tsy mino, satria ny akamaroantsika dia diso hevitra hoe i Thomas tsy nino ny fitsanganan-tena maty, tsy hany le izy vakio tsara ny filazantsara. Non, tsy zay mihitsy ny problème any Thomas, fa Thomas dia c'est quelqu'un de pragmatique. Izy dia tsy mianina fotsiny am'izay lazain'ny olona hoe hono, mitsangana hono ny tompo. Hoy le vehivavy, nahita ny tompo zahay? Non, ça me suffit pas. Tsy zay lazain'ny olona no hanorenako ny finoako, fa ny expérience-ko personnel am' Jesosy no base ny finoako. Et il a raison. Tsy zay lazain'ny olona no hanorenako ny finoako ny fitsanganan Jesosy tamin'ny maty ozy Thomas, fa izaho mihitsy mila miexpérimenté an Jesosy nitsangana tamin'ny maty, izay ny base ny finoako. Izay no toe-tsain'ny Thomas, izay tokony ho ananany mpino kristianina rehetra koa. Ka raha niteny izy hoe mila mikasika azy aho mahita ny mariky nanomboana azy, de vakio tsara ny filazantsara, vakio tsara ny filazantsara. Fa rehefa tonga Jesosy niona tamin'ny mpianatra fandroany, de nanatona ny Tomasy izy ka niteny hoe Tomasy alaivo eto aty ny tananao de atehefa eto amin'ny lany voako ny raha tsy atananao. De tsy misy phrase ao na linina ray na verset ray milaza hoe de nikasika Tomasy, fa vao nahare an Jesosy ny teny zany izy tonga de niakohoka tamin'ny tany ary niteny hoe tompoko sy Andriamanitro. Satria nahoana? Tsy nanatrika teo Jesosy tamin'izy niteny tamin'ny mpianatra hoe zany le resy tsy mino raha tsy efa mitsapa. De nefa rehefa nipotra Jesosy de hoe comment se fait-il que Jesosy nahalala an'le teny lazainy nefa Jesosy tsy teo? Donc tsy mila nitsapa akory izy vao nino, fa nino izy rehefa naheno ny teny Jesosy. De izay na ny Tomasy lay expérience spirituelle, inona tonga azy nanao an'ilay confession de foi mahafinaritra be hoe tompoko sy Andriamanitro. Ny hevitry ny
fezateny Tomasy hoe zaho mila mitsapa, tsy vitan'leo hoe mitsapa fotsiny mba mino hoe mila profo, tsy zay. Touché, tsy te anorina ny finoany eo amboniny anganom-bavy antitra hoe hono na sanatrian'izany anorina ny finoany eo ambonina angatra mialatsiny, fa anorina ny finoany eo amin'ny Jesosy tena izy. Azonareo am'izay le izy le image, tsy te anorina ny finoany eo ambony illusion Tomasy, tsy te anorina ny finoany eo amboniny émotion, satria azadiny fa mbola sous le coup de l'émotion ny fahafatesan'i Jesosy ny mpianatra, vo telo andro ny nahafatesany, donc mbola frais. Ary matetika ny olona rehefa tsy manaiky an'le fahafatesan'ny olona akaiky azy de mahita hallucination, mahita fahitany hoe nahita ny dada, nahita ny mama, satria tellement mbola mafy le fahoriana, tellement le fahoriana mbola tena mafy be dia ohatrany hitanao eny. Asa nareo raha mivivre an'izany expérience zany ho an'ny olona tsy manao deuil, tsy niaina ny deuil-any, tsy nanatrika ny fahafatesan'ny olona akaiky azy indrindra, ray aman-dreny, vady, zanaka, ray tapo, ka shoka be le fahafatesany, tampoka be, dia ohatrany mahita an'le olona eny foana ianao, hitanao an-dakozia izy, hitanao an-trano izy, zay le izy. Donc Thomas c'est quelqu'un de très 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 rigoureux. Oui, non, moi je veux croire au vrai Jésus ressuscité, mais pas au Jésus de votre émotion. Je veux croire au Jésus concret. Fa tsy manorina ny finoako eo ambonina illusion, na manorina ny finoako eo ambonina émotion. Hoe le malahelo be an Jesosy le vehivavy, malahelo be an Jesosy Petera sy Jaona, samy malahelo daholo, fa zaho izy Tomasy mila manorina ny finoako am'le tena Jesosy, fa tsy lay eritreretiny maro, tsy lay conception an'le collectif no narahany Tomasy, fa ny expérience ny personnel am' Jesosy. Ary zany ny tena finoana tompoko. Zay lany tonga zao teny hoe mon Seigneur et mon maître. Tompoko sy Andriamanitro. Izy tsy ny teny hoe Seigneur, maître. Izy tsy ny teny hoe tompo sy Andriamanitra, zafady. Fa tompoko sy Andriamanitro. Mazava be zany. Zany hoe le confession de foi personnelle eto zany dia vokatry ny relation intime am'ilay Jesosy. Fa tsy finoana miorina teo am'izay no taterin'ny Petera sy ny taterin'ny Maria, fa izy sy Jesosy tafaony. Bref, ny amaranako an'izao tory catéchisme zao fa lava loatra, dia teboka anankitelo. Voalohany, raha eninareo zany zay zavatra nolazaiko rehetrarehetra zay, de misy karazana jeu de va et vient am'le foi subjective sy ny foi objective ary ny foi collective. Averiko ndray, misy triangulaire foi objective, lay finoana tena finoana, sy lay finoana collective, le finoan'ny mpianatra sy ny finoany daolobe, ary lay finoana subjective, le finoako. Eto zany triangle foi finoana, ny finoana, la foi du collective, zany hoe ny finoana iombonana, hoe finoan'ny fiangonana, finoan'ny fianakaviana, finoanany nolovaina, ary le ty ambany lay foi subjective, ilay finoako. Eo zany vezivezy eo tsika, io triangulaire io. Ny akabeazantsika rehetrarehetra, zaho y compris, ny 99% tsika rehetrarehetra, mba tsy lazako hoe zato isan-jato, dia samy nandova lay atao hoe foi à dimension collective atao voalohany, le finoany dada, finoandry mama, le finoana dimension familiale, par transmission intergénérationnelle. Zany hoe zay tanareo le manondra fety taranaka de hoe zay notezana tamin'ny fivavahana kristianina hatramin'ny fahazaza. Iny le foi collective.
io foi collective io mila sedraina, mila diovina, mila purgena, mila sasana mba ho lasa foi objective. Zany hoe lasa finoana hoe la foi. Ary avy eo ianao iny finoana objective iny rehefa mifanerasera amin'Andriamanitra amin'iny isan'andro am'izay ianao, dia iny mivadika ho finoanao am'izay, iny le foi subjective. Ao anatin'izay le transition miala avy eo amin'ny foi collective makao am'le foi objective, de fa mandalo le atao hoe nuit de la foi ianao vao tonga am'izany. Oui, raha tsy mitraverse nuit de la foi tsy tonga am'izany, raha tsy mitraverse le sécheresse spirituelle tsy tonga am'izany. Avy eo ndray mbola mandalo nuit de la foi na sécheresse spirituelle koa anao, zay vao mivadika ho foi subjective, na lasa finoanao tahaka ny Tomasy am'izay hoe tompoko sy Andriamanitro. Zay ny point voalohany. Point faharoa, mampatsiaro an'ilay tantara la foi du charbonnier ho an'ny mpahay littérature frantsay. Ilay finoany le olona tsotra, le charbonnier, lay olona lehibe nahoana zany. Ina la foi du charbonnier ho an'izay mahalala an'ilay tantara. Angano izy ty fa angano mampisaina, ohatra ny Yasina moa le manao an'le hoe angano mampisaina, misy an'ile zalahy iny eo amin'ny Facebook ao, de ohatr'izay koa ty la foi du charbonnier. Zao le tantara, ndray andro izy namangy an'ny le charbonnier ny devoly, dia nametraka fanontaniana tamin'le ngia charbonnier, de hoe est-ce que tu crois vraiment que Dieu existe? Zay ny fanontaniana napetraky ny devoly tamin'ilay charbonnier. Moa mino tokoa ve ianao fa misy Andriamanitra? Ozy izy ny devoly tamin'ilay charbonnier. De namaly ny charbonnier any devoly hoe oui, je crois ce que croit l'église. Izaho de mino izay inoan'ny fiangonana. Tsy namaly ny fanontaniany devoly izy ny devoly tena hoe ianao ve tena mino fisin'Andriamanitra tokoa? Au lieu de dire oui, mino aho, fa navaliny any devoly de hoe je crois à ce que croit l'église. Za de mino izay inoan'ny fiangonana, zay nampianarin'ny fiangonana. Io le resaka hoe le finoana collective aloha. De avy eo miverenany devoly ndray le charbonnier de miteny hoe mais qu'est-ce qu'elle croit l'église? Mais qu'est-ce qu'elle croit l'église? Ozy izy ny devoly tamin'le charbonnier. Zany hoe fa inona moa ny finoan'ny fiangonana ngia charbonnier? De nambaly ngia charbonnier hoe elle croit ce que je crois. Tapina ny dolo, mino ny fiangonana izy de mino zay inoako. Tsara zany hoe le foi collective mandalo an'ilay foi objective de miafara an'ilay foi subjective. Le triangulaire de la foi. Zay ngamba nanaovantsika anaran'ilay izy. Le triangulaire de la foi du charbonnier. No filazan'izany. Fahatelo farany de tsara aho. En conclusion, ny doute, ny fisalasalana zay mamangy anao io am'izao fotoana zao io ary efa nandalo tamiko dia zavatra tsara io. Averiko ndray, tsara io. Manina ny antony? Am'izay iny mandrava ny fahatokisanao ny tenanao. Ny zavatra ampianarin'ny fiarahamoninantsika am'izao fotoana zao am'tony karazana développement personnel sy ny hoe self estime, hoe il faut croire en soi, il faut croire en toi. Attention, c'est le plus grand danger. Il faut détruire ma foi pour découvrir la foi. Donc, les doutes mandrava an'ilay confiance en soi, le self-estime. Ary avy eo iny tsy vitany mandrava an'iny fotsiny fa ahatonga anao tsy hino ny tenanao intsony, fa ahatonga anao ametra-panontaniana foana ka ho tsy hoe tafalatsaka fa ho tonga amin'ny atao hoe étonnement, ohatran'ny zaza mahagaga anao daholo ny zavatra rehetra. Ary zay ny anaran'Andriamanitra, i mahagaga no anarany. Ary iny avy eo mitaizanao hanetry tena.
manetry teny anatrehan'Andriamanitra anao am'zany no zany a manana finoana avoir la foi ry avako sy accepter nos limites eo zao nde filazantsara hafa nytoriko aminareo androany avoir la foi c'est accepter nos limites aza miseho anao mafy aza miseho anao dadany aza miseho anao enjana accepte tes limites mba hampanetry tenanao am'izay fotoan'izay dia ino manosika anao eo an-tanan'Andriamanitra eo an-tanan'Andriamanitra horotsorotsian'Andriamanitra la foi du Père cela va te projeter cela va te pousser dans les bras du Père rehefa tsy manana nizaniza anterany anao tsy misy sarangotana intsony anao tsy mahavonjy anao tsony ny lohabenao sy ny sainao sy ny kajikajinao dia tsy manana nizaniza intsony anao de hiteny tahaka mipetera hoe hankany amin'iza moa zahay ianao ihany no manana ny teny fiainana mandrakizay de miantoraka tony zaza eo atsandriny ny tomponao de ho iaho hoe oui père je ne comprends rien je ne sais rien mais je le fais quand même voilà la foi un enfant il ne comprend rien un enfant il ne sait rien mais un enfant est sûr que son père l'aime. J'ai foi en l'amour de mon père. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay aza hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka sika saotra Jesosy eo noho ny teninao sarotra tokoa ny mandalo an'io période mafy io mivembeny etseroa mametra-panontaniana ary nateniteny foana mihitsy ary aho tamin'ny fotoan'andro kanefa de noho ny famondram-ponao de afaka ny expérimenter zany atao hoe grâce zany satria raha tsy sola grâce a dia tsy teto intsony tam'izao orasy fotoana zao fa satria namakivaky zany lohasaliko ny fahafatesana zany aho namakivaky zany amin'ny finoana izany aho ka napahitanao hoe iza no miazona izahay ve no mahazona anao sa ianao no miazona anay misaotra Jesosy eo noporofonao tamiko hatram'izay fa tsy zahay no nifidy anao fa ianao no nifidy anahy ary mampaharitra izany aty anatinay jereo reo rahalahiko sy anabaviko zay reraka sy kivy ampafantaro azy fa tsy nandao azy ianao ary ao anatin'izany lalatsarotra lalovan'izany no ianarany zavatra be dia be satria izay ny Andriamanitray ka mba hiteny tahaka ny tomasoko izahay hoe tompoko sy Andriamanitro ianao nidera ny laza ny voninahitra anao rery any zay anao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay amen mirary soa atsika rehetra samy hitahin'Andriamanitra ho amin'ny manaraka indray eno matomboko